Mbola mitoetrano moa izay fandraisana ny antota taratasy filatsahako fidiana filoham-pirenena izay ho atao amin'ny volana jolay izay hatramin'ny ity androany ity dia efa ananika ny roapolo ny kandida vonona hifaninana amin'ny fifidianana. Vola Ravoavo manao fanadihadiana eo amin'ny isan'ny tsiry Rakotarsan sy Mamy Rasoanaivo. Mahatratra 7 amin'izao fotoan'izao ny isan'ny kandida efa nametraka ny taratasy filatsahako fifidiana filoham-pirenena izay ho tolosaina ny 4 Jolay ho avy izao. Ho an'ny androany manokana dia kandida efatra no nametraka tonga tetsy amin'ny fitsarana manokana misahana fifidianana tetsy amin'ny HCC Ambohita. Anisan'ny nanokatra ny fametrahana ny antota taratasy androany Andriamatoa ny Rado Rafalimanana izay anisan'ny kandida zandriny indrindra hatreto. 70 taona izy ary mpandrarara toe-karena tale jeneralin'ny groupe Axus ary nilatsaka amin'ny anaran'ny tena manokana. Tsapatsika ankehitriny fa resy ny firenena ary izay ny antony nanapahako ny hevitra miaraka andreo fianany vadiko sy ny vady aman-janako ary fianakaviana sy ireo mpiara-miasa manontolo hoe andao arenina firenena. Ka izay fanarenan'izay no istomako andreo isika praitandrazana na avy any velany na ito toerana ary zay natonga na ray volana zay no tetezako ny diaspora rehetrarehetra malagasy eran-tany. Andriamatoa Rakotarsan Voko nafantatra aminy hoe Maître Voko avy amin'ny antoko Madagasikara afaka no kandida manaraka nametraka ny antota taratasiny ahafahana mandray anjara ny fifidianana filoham-pirenena io maraina io. Andriamatoa Rakotarsan Voko izay mpiangaly ny taranja Ayato Kung Fu izay mitondra ny foto-kevitra masoandro maraina amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana ny 4 Jolay ho avy izao. Zatratsika hatramin'izay dia nijery foana hoe crise ara-politika, ara-ekonomika, ara-sosialy no miseho eto amin'ny firenena. Fa ny adinontsika dia hoe misy crise ara-pananga izabe izay mifototra amin'ny tantaran'ity firenena ity anisan'ny antony anankiray mahatonga ny firenentsika mihitsy ao anatin'izao lavaka mikitsikitsika izao. Taorindra matola Laura Valomanana dia ny Dr Cool Roger Laurent Christophe ny kandida faha-efatra tonga teny Brown CES. Mpitsabo manam-pahaizana momba ny radiolojia mipetraka tamin'ny Suisse. Kandida avy amin'ny tsy miankina Dr Cool Roger ary nambara fa misokatra ho an'ny antoko sy vondrona rehetra ny tenany. Ny Dr Cool Roger ihany koa dia anisan'ny manohana ny sinidinika eo amin'ny samy malagasy amin'ny famanan'ny krizy ary nilaza izy fa manohana ny ezaka izay ataon'ny FFKM. Ny FFKM hoazy manokana dia zavatra manan-danja ny tokoa io satria ahoana satria voalohany indrindra aloha fantatrareo fa tsy nisy fanadirava hoe obligation hoe tsy maintsy terena hoany amin'ny FFKM milona kanefa rehefa naheno an'le izy dia maikana niazakazaka daony mandeha hamonjy an'izy io zany no manaprofo fa correspondre amin'ny etahetan'olona zany le izy. Hitoetra amin'ny Alahady fa 20 Aprily amin'ny 5 ny fandraisana ny antota taratasy filatsahako fidiana etsy amin'ny CES etsy Ambohita.